Fantatsika fa androany ny fandohan'ny fampelezan-kevitra ny fifidianana olona dia tiako Madagasikara zany mampiseho ny fahavononany tamin'ny alalan'izao fanokafana amin'ny fomba ofisialy ataon'ny antoko tiako Madagasikara izao. Hitantsika io fa ny filoha nasionaly mihitsy no nanokatra izao fampelezan-kevitra izao miaraka amin'ireo ben'ny tanàna manerana ny faritany Antananarivo sy ireo mpanolotsaina zany atao anatin'ny antoko kanefa tsy ny atao anatin'ny antoko fa misy ihany koa ireo mpiaradia ary nanapa-kevitra zany hiaradia amin'ny tiako Madagasikara. Dikan'izay zany efa tena vonona tokoa na dia eo ary atao hoe tsy dia tena hoe fankasitrahana loatra le fomba hitondrana an'ilay fifidianana zany. Fantatsika zany ilay lalàna hoe tantanana le fifidianana amin'ny andro fifidianana dia miakatra eny amin'ny distrika daholo ny commune rehetrarehetra zany hoe ireo mpanolotsaina sy ben'ny tanàna zany mandrafitra n'ilay distrika ka raha tonga eny amin'ny distrika raha tokony rariny sitsiny zany tokony hoe urne anankiray eo amin'io distrika io fa tsy izay no zava-misy fa isaky ny commune zany dia lasa ohatrany hoe bureau de vote anankiray. Zay midika zany fa tsy dia tena misy loatra ny mangarahara satria lasa tsisy ny secret de vote. Sasany moa miteny hoe tena zay mihitsy ny mangarahara ka fifidianana angeno atao e. Dia noho izany zany tokony mahajaina zay hoe secret de vote zay. Ka raha ohatra zany tena démocratie no resahantsika dia tokony hoe raha tonga eny amin'ny distrika daholo fa eo commune be da be ireo dia urne iray no tokony ampiasaina zany dia ao anatin'izay misy tsara le secret de vote ary miatra tsara le hoe fifidianana démocratique. Le fanahiana zany raha araka rehefa mihain'ireo feon'ireo ben'ny tanàna ireo rehefa afaka manontany azy ireo satria any amin'izy ireo moa zany ny feo dia ohatrany somary misy zany ohatrany hoe teritery ampitahoana azy ireo ary amin'izao fotoana moa tena hita mihitsy fa midiny eny amin'ireny distrika sy commune ireny ny tompony ndraikitra eny amin'ny faritra na ny région io na ny distrika io zany dia mampiantso ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina rehetra zany dia zareo zany no mitatitra an'izay hoe tena ohatrany misy ny teritery sy ny tsindritrindry ary raha zay aloha zany ny fijeriny azy dia ny tiako Madagasikara tsy hoe matahotra akory fa kosany le faneriterena ohatr'izay manjary mahatonga an'ilay fifidianana tsy ho démocratique intsony zany. Zany ny HVM no mitariky fa fantatsika izay tamin'ny fandaniana teo nisy 9telopolo sy 900 angambany izay dia manaraka azy faharoa ny team izay tsy mifanalavitra fa eo kaiky hoe 520 sy 500 dia rehefa avy eo moa zany raha ny tokony resana tonga dia any amin'ny 100 le sasa zany fa ny akoatran'izay zany le ataontsika hoe indépendant no mameno an'ilay isan'ireo mpifidy maro an'isa zany atao amin'ny faritany Antananarivo. Fa ny tiako tenena zany hoe raha larana faharoa zany tiako Madagasikara dia misy tsara mihitsy ny fanantenana ary izay no aporsianay ny mpikambana tiako Madagasikara zany mba tsy atao hoe voareborebo zany hoe fifidianana olona zany satria mety hisy any atao hoe tenté zany hividy olona tsy misy ny indépendant milatsaka misy ny atoko misy ny sisa samy mandrivotra zay hoentina fa ny anay moa zany dia ny hevitra no ampidiana ary ny hevitra foana no entina amin'ny olona fandrosen-dahatra fa tsy izay hoe resakolo zay satria mila ampianarina ihany koa ny vahoaka amin'izay hoe efa fifidianana tsy tokony hoe fidiana vola zany fa manjary tsy hita ilay hoe ma-démocratique ny fifidianana indrindraindrindra koa moa ny hevitry ny vahoaka no entinao ao ny feom-bahoaka dia mba tokony refléter amin'izay koa zany ilay fifidianana atao.